Vavaka isika rehetra. Nazo ity fotoana aminay ity indray zay ry Tompo ka miderana ao atrany noho ny fitiavanao. Omenao ny teninao indray zay anio ka sokafy ny maspananay ahitanay ny zava-magaga eo amin'ny asanao. Voninaritrinao ny zavavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry isika olonahady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra autorina amin'izao alahady fadimy manaraka ny epifania izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 7:20 andiny fa 4:20 hatramin'ny andiny fa 30. Matio 7:20 andiny fa 4:20 hatramin'ny andiny fa 30. Toy izao no fafakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao fanoharana hafa koa tamin'ny Jesosy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany tanimbary. Fa raha natoro ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voany tsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon'ra lehilahy ka nanao taminy hoe Tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tamin'ny tanimbarinao koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy, fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe ko tianao va andehananay anombotra sy anangona azy? Fa hoy izy, tsia, fandrao raha manombotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany iara-maniry izy roa ambara-piava amin'ny fararano, ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia taomy any Antsopitro. Amen. Ny vary resahana eto resaka olahady dia le atsona amin'ny teny frantsay hoe blé, le fanamboarana lafarina inanantsika mofo zany, fa mitovitovy andro na izany ary fa tsara tsindriana ihany. Ny tsiparifary indray dia mitovitovy aminy. Petrako tsara hoe mitovitovy, misy manko natao hoe ahitra dia manelingelina reny dia tonga dia mora fantatra dia afaka esorana. Fa ity tsiparifary ity dia mitovitovy amin'ny vary, ka izay tena mahalala ny izay tena mahay mamboly aminy tonga dia mahalala hoe vary ity tsiparifary io. Ohatra fotsiny lazaiko anareo ny vary zao rehefa akaiky ho masaka dia mitotongana satria mavesatra amin'le misy an'le zavatra tsara iny zany. Fa ny tsiparifary mitsangana tsara azafady, ohatra zany. Ary ny voany dia mitovitovy koa. Ary raha ohatra hoe mifangaro ny voambary sy ny voanina tsiparifary, ny voanina tsiparifary dia tena manimba satria nahoana sady mangidy, mamamo ary mety mamony mitsy aza indraindray. Kanefa dia izao, rehefa nahita an'io ny mpanompon'ilay ny mpanompo resahana eto dia hoy izy hoe aleo esorina. Dia hoy izy le tompony hoe aleo tsy esorina satria izao raha vao esorina dia tsy fantatra, mety tsy mahafantatra le olona irahana hoe ito le tsiparifary, ito le vary. Dia mety raha maka an'le tsiparifary izy dia mety esoriny koa le vary. Ary ny zava-doza dia mety izao, mety vary daholo ny esoriny fa tsiparifary sisa tavela eo. Dia ina hozy izy le Tompo, avelao hozy izy arahaniry eo. Fa rehefa amin'ny fararano rehefa hojinjaina zany dia amin'io voavany hoe tia tsiparifary, tia ny vary. Inona ny hevitro fanoharan'io? Ny Tompo eto dia Andriamanitra. Ny vary dia ny olona tsara. Ny fahavalo iza ny devoly mazava ho azy. Ary ny tsiparifary dia ny olon-dratra, ny olon-ratsy. Zay indrindra. Ka velan'Andriamanitra eny foana ny olona tsara sy ny tsiparifary. Iza le tsiparifary dia arak'izay le mitondra zavatra ratsy eo amin'ny fiainana. Any am-pianarantsika any zao misy tsiparifary, le mitarika tabataba, le mitarika aditra, le mitarika tsy anatra lesona, le mitarika hanao fitafy tsy motiny.
reny tsy parifary daholo reny olona mitarika amin'ny zavatra ratsy ary mety tsika koa ny tsy parifary mety tsika koa mitana ny namantsika hanao zavatra ratsy nandray fa zao avelan'Andriamanitra eny foana isika raha ohatra tsika zany leo tsara de avelan'Andriamanitra eny tsy parifary anao zavatra ratsy ho antsika eny ahitana hoe miorina tsara ve isika ary raha ohatra tsika le tsy parifary de avelan'Andriamanitra eny koa isika endrasany amin'ny fararano mihitsiny zay vao jinjaina satria nahoana tian'Andriamanitra isika ibebaka noho izany miaraka eny foana isika misy fotoana ho antsika ahafahantsika mampiseho an'Andriamanitra hoe teo vovonjy isika te azo ny fiainana mandrakizay mibeba ho an'izay tsy parifary ho an'izay tsy parifary zay tsy parifary de miorena tsara ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina amen. Mbola hivavaka isika eto amin'izao tontolo izao ry Tompo no nametrahanao anay ko ampianaro izahay hiaritra ny ratsy izay miseho eto ary raha izay kosa nefa le ratsy da ataovy tonga saina izay mba hibebaka amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany amen. Efa vitany safidy anaraka anao vonina ny mitadidy Aleluia Ni miaraka am Jesosy de aleluia Nahitako ni Yesu latsako faulindeo Tsy maintsy lazaiko amitiavana ny azo fijaliana miaraka am Jesosy fa izy ane mahalala ny hevitra verana antsika olony Pandesy ao am Jesosy Aleluia Miaraka am Jesosy de aleluia Le devoly satana tsy reraka mihitsy ny andavao fa miaraka am Jesosy de misy fia sady tsy maintsy mandresy fa izy ane mahalala ny hevitra verana antsika olony Aleokany miaraka aminao ry tompo na maro eo anenjika ka ala za tsy ala tsy hitsarotry ny anompo anaraka tsisy fepetra vonina ny anova toetra reo dalako rehetra asiko fetra eo anilanao ny toetra Jesus le kapteny mitondra ilay saminay fa ilay satana de olo Lucifera any amin'ny telo mirehatra fa efa resy fa valo efa resy Jesus no anara rehefa efa narehetra eo an-tanany izy Andriamanitra mahery izay manatona azy fa ho mpandresy mpandresy
Réunissons-nous dans la prière. Tu nous as donné encore ce merveilleux moment, Seigneur, afin que nous écoutions ta parole, et nous t'en remercions. Apprends-nous donc à être dignes de toi, et que ta parole nous guide aujourd'hui. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec nous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 5e dimanche après l'Épiphanie est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 30. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans un champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il. De peur qu'en arracher l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Le blé est à peu près comme le riz. Quand on plante du riz, vous avez peut-être déjà vu ça, il y a les épis qui montent. Alors l'ivraie, c'est une plante à peu près voisine du blé et du riz. Mais à la différence que les graines de l'ivraie sont immangeables. Ou plutôt on peut les manger, mais elles sont de goût amer, elles peuvent rendre ivre, et même quelquefois empoisonné. Et le comble, c'est que l'ivraie, les épis d'ivraie et les épis de blé sont à peu près identiques. Seuls les connaisseurs en botanique peuvent faire la différence entre l'ivraie et le blé. Alors le problème, si on enlève l'ivraie, on peut également enlever le blé. Et pire encore, on peut enlever tout le blé si on n'est pas connaisseur. Voilà pourquoi le maître dit à ce serviteur ici de ne pas enlever encore l'ivraie, mais de laisser attendre jusqu'à la moisson, et c'est là seulement qu'on pourra faire la grande différence entre l'ivraie et le blé. Quel est le sens de cette parabole? Qui est le maître? C'est Dieu. Qui est le blé? Ce sont les hommes bons. Qui est l'ennemi? Le démon, évidemment. Et qui est l'ivraie? Ce sont les mauvaises personnes avec nous. Alors nous vivons avec les mauvaises personnes. Et pourtant Dieu laisse les mauvaises personnes avec nous. Pourquoi? Tout d'abord, quelles sont ces mauvaises personnes? À l'école par exemple, il y a de l'ivraie. C'est quoi l'ivraie à l'école? Il y en a ceux qui nous poussent à faire des bruits, à être perturbateurs dans la classe. Il y a ceux qui nous poussent à ne pas apprendre des leçons. Il y a ceux qui nous incitent à s'habiller pas correctement, etc. Ceux qui nous poussent à faire le mal. Voilà l'ivraie. Mais le blé, ce sont les bonnes personnes. Alors, pourquoi le maître veut laisser l'ivraie et le blé pousser ensemble? Pourquoi Dieu veut que les hommes bons et les mauvaises personnes vivent ensemble? Eh bien, tout simplement parce que pour les hommes bons, l'ivraie est nécessaire, les mauvaises personnes sont nécessaires pour voir si ces personnes-là sont vraiment bonnes, si ces personnes-là sont vraiment bonnes, s'ils ont leur foi bien fondée, s'ils croient vraiment en Jésus. De même pour l'ivraie. Vous pouvez être livré, hein? On peut être livré quelquefois. Mais Dieu veut qu'on change. Dieu veut qu'on se répande de nos péchés. Et c'est seulement à la fin de moisson, c'est-à-dire à la fin du monde, qu'on pourra différencier qui sont les vraies bonnes personnes et qui sont les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, où l'ivraie ira au feu, en enfer, et le blé ira dans le grenier, c'est-à-dire
dans la vie éternelle. Nous devons donc être prêts. Si nous sommes les bonnes personnes, nous devons toujours prier à être prêts à toute tentation. Si nous sommes livrés, nous devons nous repentir de nos péchés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à combattre le mal dans ce monde, afin que nous soyons du bon blé et que livrés, ne nous trompe pas. Entends-nous, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Aly misaotran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'izao vidéo izao. Araka ny fantasika firaisan'ny skoto fiangonana loterana malagasy manerana nosy dia amin'ity volana febroary ity no alady natokany ny FLM ho alady ny FSFLM Foibe. Ka ny alady fahatelo anatin'ity volana febroary ity zany. Noho zany dia manentana ny se mba hifanentana amin'ny hafa mba handray anjara amin'izany alady ny FSFLM Foibe zany. Ao ny fanentanana isam-piangonana, isam-pitandremana, isam-pilovana, eny isa sinoda koa aza. Saro marina amin'izany fa isy ny fitondresana mbavaka ny sampany FSFLM isa sinoda, ny sampany FSFLM eo anivon'ny Foibe, ary ny fanokanana rakitra ho an'ity sampana FSFLM Foibe ity. Manoloana izany rehetrarehetra izany no anentanana asika pastora namana rehetra mba hifanomentanana ka hifanentana manoloana izany alady FSFLM izany. Ity misy numerona finday izay andefasa asika mivantana ny fandraisana anjara asika amin'izany ka tsara ho marina amin'izany ny sinodaparitany izay mandefa ny anjarany manoloana izany rakitra ny alady FSFLM izany. Ny numerony finday dia 034 52 104 90 034 52 104 90 amin'ny anarany Jacques mpitahiry volany FSFLM Foibe. Eto mpamaranana no anolorana fisaorana ho ansika rehetra sahady izay antenainay fa hiara entana sy hifanentana hampandroso ity sampana FSFLM ity amin'ny alalan'ny fanoagnana maro samihafa mba ho tena ho voatazona tokoa ny mahasampana velona ny skoto ao anatin'ny fiangonana loterana malagasy.
dia misaotra sika am'izay rehetra hatao sy zay mbola ataosika amin'ity sampany aty ho voninahitra Andriamanitra irery anana izany hatramizao ka ho mandrakizay saotra indrindra tompoko